Distrikany Amparafaravola avitra ilay zazavavikely 5 taona izay nisy nakankiriny ary tafavirina ny vola 20 tapitrisa ariary. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay efa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarabo ny namantesitra ka dia faly miarabo isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ny tian'androany ity araka an'izay efa natsiboko zay dia ny mahakasika ny raha afaka nankiriny tany Amparafaravola no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao horisantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Teleferika hiasa amin'izay ity teleferika ity notokanan'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fomba ofisialy tamin'iny andro ny afaka omaly ny teleferika vaovao izay mampitohy any Ambatobe sy Anosy izay fotodrafitrasa goavana hanatsara ny fitaterana ao andrenivohitra ao. Voalaza tamin'ny fotoana io fa isokatra ho an'ny daholobe izy tia tamin'iny andro ny omaly sabotsy izay 12 aogositra 2024 ny ora fiasany dia voafaritra ho an'ny maraina manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 9 ora ary ho an'ny hariva manomboka amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 9 ora. Ny sarandalana tokana ho an'ny fitondrana indray mandeha mandritra ny zotra mampitohy any Anosy Carleton sy Vandry Lasity dia 3 ariary ary azoloa eny amin'ny gara izany. Vina sy fanambogoavana no napetraky ny filoha mahakasika an'ity teleferika ity. Fanamby lehibe natany Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina ho fanavoazana ny fitateram-bahoaka ao andrenivohitra sy hanamaivana ny famoivoizana ao Antananarivo no tanteraka ankehitriny miaraka amin'ny fampandehanana ny teleferika. Nisokatra ho an'ny daholobe izany nanomboka tamin'ny 12 aogositra iny amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 9 ora maraina izay moa ny ora izay voalaza sy ny amin'ny 4 ora tolakandro hatramin'ny 9 ora hariva ary 3 ariary kosa ny sarandalana amin'ity teleferika ity. Ity zotra volomboasary izay mampitohy any Anosy sy Ambatobe ity no zotra teleferika lava indrindra ao amin'ny faritra atsimon'ny Afrika ary olona 4 alina hatramin'ny 9 alina isan'andro no afaka hifamezivezy amin'izany. Tamin'ny andro voalohany nisokafany izany teleferika izany dia nanomboka tamin'ny 7 ora ka hatramin'ny 9 ora maraina izay ora nisokafan'ny teleferika dia 27,900 no tonga nitaingina ny teleferika. Ho an'ny tompy fiantsonana Anosy manokana dia nahatratra 7,700 ireo nandeha ary 1,700 kosa ireo niainga teo Soanerana, raha 3,20 teo Ankorondrano ary 7,500 teo Ivandry. Taorian'ny 7 ora hatramin'ny 9 ora maraina dia mbola nisokatra ho an'ny daholobe ihany koa izy ity tamin'ny 4 ora hatramin'ny 9 ora hariva. Araky ny hita amin'ny sary dia maro ny liana amin'ity teleferika ity. Filaharambe toy izao hitantsika izao teny amin'ny stationnement teleferika Anosy tamin'iny andro ny omaly iny ary nitohy moa izany filaharambe izany hatramin'ny hariva. Lalam-pirenena fahaefatra indray nitoana nanomboka tamin'ny alina ny lalam-pirenena fahaefatra noho ny fisian'ny fiara lehibe iray izay mitsivalana andalana ka izay no mahatonga an'izao fitohanana iny lalam-pirenena fahaefatra iny amin'izao fotoana izao. Lozan'ny famoivoizana indray olona roa no namoy ny ainy. Nisehony lozan'ny famoivoizana tamin'iny andro ny omaly iny teo Ankazobe firazana na lalam-pirenena fahaefatra iny. Fiara 4x4 iray no nifandona tamina fiara mpitatitra iray. Misy roa ireo namoy ny ainy teo no eo raha ny vaovao ray hatrany. Ny iray soferan'ilay fiara mpitatitra ary olona iray tao anatin'ilay fiara mpitatitra ihany koa. Ilay mpamily izay mbola taraiky eo amin'ny familiany io. Nisy ny naratra izay efa nentina nitsabona any amin'ny hôpitaly Ankazobe taorian'izay lozan'ny famoivoizana izay. Raha ny hita dia mety noho ny fisetrasetrana sy fandehanana mafy diso tafahoatra no nahatonga an'ity lozan'ny famoivoizana ity. Ka ho anareo mpitatitra mitandrema ihany amin'io setrasetra sy fandehanana mafy io fa vokatra tsy fitandremanareo kely zay dia mety hitera-doza ho an'ny hafa ary mety hitera-doza ho anareo ihany koa. Ka le misoroka toy izay mitsabo amin'izay fandehanana mafy zay ary ny fisetrasetrana moa dia tsy dia miteraka voka-tsoa loatra ankoatran'izay loza mahatsiravina ateraky ny famoivoizana izay. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ity tranga fakanankiriny ity. Tsy voandroany moa isika nandre an'izay fisiany tranga fakanankirana eto Tsiro izay ary hita manerana ny faritra maro moa no fisiany izay trangana fakanankiriny izay ary na dia efa miezaka manao aintso zavatra azy mpitandro filaminana izay mamongotra hatramin'ny fakany ireo tambazotra ny mpakankiriny ireo dia hita fa mbola manano sarotra izany satria miha mitombo isan'andro foana ny isan ireo zaza sy olon-dehibe izay misy makankiriny indrindra fa amin'ireo toerana izay voalaza
fa faritra mena amin'izay resaka fakanan-keriny zay ka mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay manao hoe inona tokoa no tena ao ambadika an'ity fakanan-keriny ity ary izavy ireo tena tompona andraikitra ao ambadika an'izay fakanan-keriny etsiroa izay hita fa tena mampitaitaina ny vahoaka ary mahatsiaro miainan'irantso ireo vahoaka noho n'izay fisiany fakanan-kerina etsiroa izay amin'izao fotoana izao satria mijaly ny vahoaka na amin'ny alina na atoandro dia mitebiteby lava amin'izay hoe ho fisiany fakanan-keriny zay ny tsy fandriam-pahalemana efa mangana fotsiny etsy an-daniny ny fandrombana fananan'olona sy fanafiana amin'ny tampiadiana efa tsy tambo isaina antsony tatoato zay dia mbola miampy an'izao resaka fakanan-keriny izao ndray tena mijaly sy sahirana ny vahoaka manoloana an'izay fisiany fakanan-keriny zay raha nahita fakanan-keriny ireo varira isika tany amin'ny tsimony nosy tany dia tamin'ny tindray mitoraka ity kosa tany am-parafaravola dia nisy zazakely izay 5 taona izay voalaza fa nisy nakan-keriny afatra soamantsara moa tamin'ny andro 12 aogositra 2024 tokony tamin'ny 4 ora sasany maraina ilay zazavavikely 5 taona izay nisy nakan-keriny tany an-toerana ary tafaverina ny vola 12 tapitrisa ariary izay nalain'ireo olon-dratsy raha tsy hivina ny 13 aogositra 2024 tamin'ny 5 ora sasany ariva ifandresina no nalainy taxi bisikileta iray izay ampitaka tao amin'ny commune Ambohimandroso distrikna Parafaravola tamin'ny andro ny alakamisy 14 aogositra kosa tamin'ny 10 ora maraina dia naharay antso ny renin'ilay zaza fa raha tsy manome 17 tapitrisa ariary izy ireo dia hovonona ilay zaza nandeha ny adivarotra karaikitra fa 17 tapitrisa ariary no aloha ho fanavotana an'ity farany taorian'ny fanjevona tamin'ny alina ampitson'io ihany tamin'ny fanaterana io vola io no nahitana any fandresena tao Ambohibotavo commune Ambanivohitra Ampatatsimo distrikna Ambatondrazaka iny fianakaviany renin'ilay zaza ihany no tao ambadika an'ilay tambazotra ampakan-keriny ilay zaza ity izay efa voasambotra moa izany amin'izao fotoana izao ary ao anatin'ny fanaovana fanadihadiana mahakasika an'izay antony nahatonga ny fakanan-keriny zay ny mpitandro filaminana any an-toerana any fa aorian'izay kosa dia mety ho atolotra fampanoavana ity ranamana izay nakan-keriny an'ity zazavavikely ity izay nieritreritra azy volabe 20 tapitrisa ariary ity araka izany dia tafaverina soamantsara ilay zaza ary tafaverina miaraka taminy ihany koa ilay vola 20 tapitrisa ariary izay ho atao takalinaina an'ity fandresena kely zazavavikely 5 taona nisy nakan-keriny tany am-parafaravola ity hatrany ka niavatra ho anareo ray aman-dreny raha maso tsara ny zaza ary mitandrema mandrakariva foana amin'izay fisian'olon-dratsy etsero izay fa matetika tsy lavitra anao iren'olona izay mavita zavatra ratsy aminao ireny fa mety ho avanao io mety olona mahafantatra anao tsara ary mety olona tena ankaiky anao no mahavita anao an'izay teti-dratsy amin'ny fikafika masiso san-karazany zay ka aleo mitandrina ihany aleo misoroka tozay mitsabo ity resaka fakanan-keriny ity kosa dia andrasana ny tena fanafoanana azy ity hatramin'ny fakany fa matoa mbola misy foana io tambazotra nampaka-keriny io mandraka teny androany dia midika izay fa sarotra ny fanafongorana azy hatramin'ny fakany hatramin'izay ka mandraka teny androany izay no masaka azonarosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsy rovoatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito sanandro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirarisoa